Ya, misaotra tamin'izay resadresaka zay efa manomboka be manomboka tokoa zany fisoratanareo teo amin'ny kampy ary hita fa tena hiezaka zahan'olona efa azo lazaigna fa hoe manomboka mahatsapa le vahoaka hoe tena fiofanana arak'asa no tena laharam-pahamehana amin'ny fampananana asa indrindrandrindra eto Madagasikara. Zany hoe rehefa mihazakazaka be de be moa zany sambam-piofanana misy eto amin'ny kampy de antsoina antsika ray aman-dreny mba hamantatra tsara indrindrindra toerana ampianarana zaza zanakatsika ny anareo tanora satria ny mampiavaka ny ato amin'ny kampy de rahantsika malala fa ny zavatra ataonay de ara-panjakana daholo ary soragna ny ministère izay voakasoka an'le izy raha tsy teny zay ministère ny enseignement technique de la formation professionnelle ohatran'izany koa zany ministère ny transport et de la météorologie satria ireo zany mahakasoka an'le asa ataonay sy ny ministère ny éducation nationale. De raha miresaka mombana teknika moa zany za de azavaiko tsara satria be de be zany ny olona amin'ny réseaux sociaux na amina publicité tsy voafetra hoe milaza fa hoe mamoaka certificat international. Ny ahafahana mamantatra tsara fa ny international ny zavatra avoakan'le olona na certificat io na diplôme io voalohany izy nahazo alalana eo anivon'ny ministère zay voakasoka an'le zavatra ampanaoviny. Ataoko ohatra hoe raha andeha hivelany ianao tsy afaka mandeha hivelany raha tsy mahazo visa avy amin'ny firenena misy anao zay anao vao afaka mandeha hivelany. Dikan'izay zany raha miteny le olona hoe certificat international antanio aloha manana agrément ve zareo, manana autorisation d'ouverture ve zareo nomeny ministère voakasoka ny zavatra ataonjareo zay aloha voalohany. Ary io zavatra io tsy maintsy mipetaka ao anatin'ny certificat n'le olona satria ny secteur privé tsy afaka micertifie olona. Mialatsika mifanazavako fa ny fahalalako izy resako amintsika vahoaka fa ny fanjakana ihany no micertifie olona. Zay raha vao certificat zany zavatra resahana de fanadinam-panjakana zay manomboka amina certificat. Ny attestation azon'le olona omena olona izy raha ohatra ka hanana an'le mari-pahaizana voafehin'ny fampianarana ohatra fampiofanana zany ohatra hoe attestation azony omena zay fa igny kosa tsy ara-panjakana fa ny fanjakana ihany no afaka manome certificat sy ny diplôme. De am'izay fotoana zay zany tsy maintsy misy référence ankoatran'ny autorisation d'ouverture ny centre de formation de tsy maintsy misy référence ny arrêté zay avoakany primature. Ny agrément rehetrarehetra indrindrindra ny ministère enseignement technique resako eto de tsy maintsy misy référence avoakany zay reo avy agny amin'ny primature zay ny gouvernement malagasy. De igny ihany no afaka maran'zay. De ohatran'izay zany de matetika zany mba ahafahantsika zany mamaritra tsara mba tsy ho voafitaka be de be eran'ny Madagasikara. Milaza hoe zahay manana certificat international. Izy no anao légalisation na certification ny io le certificat avoakan'le olona rehefa ataonao photocopie. Ny firenena hivelany ve andeha hanao anazy aty Madagasikara? Anao zany tsy nahazo visa avy aty amin'ny firenena misy anao andeha hivelany de magnategna avy anao fa tsy maintsy ho afaka andeha andafy tsy normal zany. De zay tiako azavaigna amintsika mba ahafahantsika misokatra saina hoe ny certificat mpanjakana ihany zay no azo lazaigna hoe international satria zany io ihany no ahafahanao mandeha hivelany. Mety afaka mandeha hivelany ianao fa mety tonga akany ianao sahirana ihany ianao dofitra satria antony andeha hagnano légalisation certificat anao io aiza. Raha vao mari-pahaizana izy de le ministère voakasoka ohatra hoe karapanondro izy de afaka ataontsika amin'ny commune na amin'ny délégué d'arrondissement. Fa raha vao resaka certificat na diplôme de tsy ny olona rehetrarehetra afaka micertifie an'izany. De zay zany le mampiavaka antsika amin'ny kampy. Za moa zany azoko resahana eto raha agnatin'ny province ny Tamatavy mba tsy ilazako an'ny Madagasikara ny kampy zany voalohany manana agrément indrindrandrindra amin'ny resaka conducteur d'engin. Arahanareo rehefa hifamatra an'izany jereo le certificat azonareo de mba mandalova aty amin'ny kampy ndraiky ho jereo le certificat avoakan'ny kampy. Tsy kampy mamoaka ananjy fa ny ministère.
mialatsiny. De misy sampam-piofanagna maro, io zany tsy voafetra io. De ny tanjoko eto tsy hoe manenjiky olona, ry ralahisany zay mampanao formation, ninona zava-panaovanao formation, miangaviako tompoko mangataha agrément amin'ny ministère. Tsisy vola aloha izy io, fa gratuit, fa mila le fepetra foana, mila feno. Le fenoa le fepetra de azonao. Am'izay le olombelona atsika malagasy a Madagasikara mba misitraka mari-pahaizana ara-panjakana, de igny no mitovy amina visa zay hazo rehefa andeha ivelany sy andeha amina orinasa lehibe eran'ny Madagasikara. Zay zany no hafatra tiako apetraka. De eto moa zany ampamaranana miantso ny mpianatra rehetrarehetra nanomboka tamin'ny taona 4 tao ampianarana 4 5 ka hatramin'izao 5 zao ho tonga aty amin'ny kampy amin'ny sabotsy 20 juillet amin'ny 4 tolakandro satria misy orinasa avy ivelany mitady anareo zay misy adressé mivantagna aty amin'ny sekoly. Misy orinasa eto anatiny Madagasikara zany mitady anareo mba ahafahany sekoly manampy anareo satria tanjon'ny sekoly amin'ity taogna aty tokony fa maromaro anareo lasa mandranto mandranto asa any ivelany, tokony efa maro anareo zay mbola tsy misitraka asa na eto Madagasikara na any ivelany. Tsy ela zany fa za moa zany tsy de miteny zavatra tsy azo atao, fa to zavatra niteneniko de fa zavatra efa fantatro zay hoe ary efa misy fifandraisan'ny mpiara-miasa zay efa mipetraka. De amin'ino agnazavako anareo ny totra taratasy tsy maintsy homagny anareo afahanay manosika anareo mandefa anareo misitraka asa na eto an-toerana na any ivelany. Misy zavatra roa indraindray reo tia hazo vola, tia mpandroso asany de mamorona mandainga. Indraindray izy mety hoe tsy fahalalany nefa tokony magnatona fa chaque fois nanokatra zavatra anankiray de manatona le ministère tokony makasoko an'io maka renseignement. Fa le lasa le vahoaka zany voafitaka. Tsy misy niza afaka hiteny hoe certificat international, ny certificat azo lazaina international de mitovy amin'ny certificat zay avoakan'ny ministère ihany. Zay ihany azo lazaina an'izay. Ary misy référence io. Fa tsisy an'izany io, tsisy référence ny certificat avoakanao. Anao tsy nahazo agrément au niveau ny ministère voakasoko zavatra sokafanao, de tsy ara-dalàna fogna anao zay. Enjeny lalàna be zay. Enjeny lalàna zany. De zahay nefa za manokana tsy misaintsaigny hoe andeha hanenjika an'izay. Fa ny zaran'ny fanjakagna kosa mijery ankaiky hoe inona no tokony vahaolana fa ireo ray aman-dreny sy ireo tanora ireo be de be victime am'izay zavatra ataon'olona be de be. Nefa tsy fagnaraka zavatra tenenin'ny vava ny zavatra misy. Fa le olona foana zany hoe possible izy mahazo an'le fahaizana. Fa ny mara-pahaizana tsy anazy. De zay tafiditra agnatin'ny secteur informel. Ahoana ny tena ahafantarana monsieur le DC fa ara-panjakana ny certificat anankiray izay avoakana ivitoeram-panofanana anankiray? Ny ahafantarana fa ara-panjakana ny certificat zay avoakan'ny sampam-piofanana anankiray de voalohany indrindra izy misy numéro référence-ny autorisation d'ouverture d'établissement zay misy référence arrêté ministériel. De zay vao misy ndray zany raha ny enseignement technique izy misy ny arrêté ny faharoa zay tsy maintsy misotra agnatin'ny certificat zay mametraka ny autorisation d'ouverture sy ny agrément de filière. Io référence io ny primature no mamoaka anazy. Zay zany zavatra tsy maintsy. Igny zany no ahafahana mamantatra anazy tsara. Raha vao tsy misy an'izay référence zay, dika zay efa tsy ara-panjakana zany le zavatra natao. Tsy zavatra nomeny. Inona ifandraisana ary amin'ny ministère ny fonction publique re certificat mety misy ifandraisana hoe saranga samihafa mihitsy. Misy ifandraisany foana satria resaka asa le izy. Zany hoe zany raha maka équivalence zany le olona amin'ny fotoanan'izay indrindrandrindra izy rehefa andeha ivelany sy hijery izy hoe raha mba hiditra aminao ao mpiasa-panjakana ohatra. De hita eo hoe io aiza no équivalence n'le certificat azony. Rehefa tsy ara-panjakana izy de efa tsy afaka makany izy zay. Satria misy antota taratasy be de be takin'ny ministère. Alohan'izy amoaka anome le ahafahanao misokatra.
mbola misy toeran-tasy be dia be angatahiny ministère na ny durée de formation, ny heure de formation, adiny firy anomezanao formation ny olona ty, na zareo any ivelany a misy référé amintsika ty, mitovy amintsika ty, raha vo certificat izy to dia hita hoe zao heure tokony minimum na durée de formation zay vao tokony certificat. Indraindray monsieur le DG afangaron'ny olona ny attestation sy ny certificat, ny fanazavanao mahakasika an'izay. Tsy mitovy ny attestation sy ny certificat satria certificat tsy maintsy fanjakana ihany ary fanadinam-panjakana. Ataontsika ohatra hoe tsy misy olon-tsotra afaka micertifie olona fa tsy maintsy fanjakana no micertifie. Ataoko ohatra hoe ataoko tsotsotra hoe raha andeha hagnano raha anao zao nanao photocopie-na karapanondro, tsy olo secteur privé no micertifie ny photocopie-na karapanondro fa tsy maintsy fanjakana ihany. Dika zay tsy maintsy fanjakana no micertifie, dika zay fanadinam-panjakana ihany. Zay vao ahafahana lazana hoe certificat. Misitraka fanadinam-panjakana ve olo, nisy représentant ministère ve le examen, nanaraka circuit ny examen ve, ny formation ve nisy suivi nataon'ny ministère ve, de après zay vao le examen misy zavatra be dia be mifamino agnatiny ao, de zay vao izy vao hoe nihitany fanjakana narahiny maso hatramin'ny fianaran'le olona, hatramin'ny fanadinana jusqu'à farany sy ny fivoahan'ny résultat, zay izy vao ara-panjakana. Na ny résultat aza ny fanjakana no mamoaka anazy, de ara-panjakana le izy.